Salama toko. Afaka kely ny vidéo antsika androany. Androany mety tsy ny olona eto am-pejy ny tena tanjoko androany fa tatoato tao anatin'ny 2 herinandro dia naray message naray afatra tamin'olona be dia be message amin'ny telefônina ohatran'ilay navoakako taminareo teto am-pejy. Olona miteny hoe nahazo 4-4 ianao atsofa ty numéro ty. Misy anankiray miteny hoe vetivety. Misy anankiray miteny hoe misy mercure aty dia tadiavana mpividy. Misy indray miteny hoe arivo ny anarako dia misy volamena so ahitanao mpividy raha mahita ianao dia atsovy andaminana programme. Dia raha tadidinareo nandefa verset tamin'ilay olona nandefa message tamiko indroa nandefa. Avy eo nefa taorianan'izay zany nisy message anakefatra hafa voaraiko numéro samy hafa moa ilay izy. Dia indraindray tena ohatrany hoe amin'ny voalohany mahasorena ilay izy fa avy eo tena nalahelo be aho hoe misy olona mavita mandany fotoana tena miinvestira be mihitsy miketrika manao zavatra ratsy. Dia raha ohatra ka ianao ny mpanao an'ireny vidéo ireny dia ho anao ty hafatra ty. Za zany raha tonga anao an'ity vidéo ty tsy tonga miaraka amin'ny fanameloana fa nefa kosa tonga miaraka amin'ny tenin'Andriamanitra fa raha tsy mandray ny tenin'Andriamanitra ianao dia eo zany ianao no mandray ny fanameloana. Dia misy antony anankidimy omeko reto. Afaka zarainareo ty vidéo ty tsy maninona mihitsy fa antony anankidimy avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra tsy solokina olona. Antony anankidimy avy eo amin'ny tenin'Andriamanitra tsy hangalarana. Antony anankidimy ihany koa tsy hanaovanao an'ireny message ireny satria ilay izy mandreraka aloha zany mahazo an'izy foana fa tena mampalahelo ianao izay manao an'ireny. Ataoko hoe nareo izay manao an'ireny satria mety tsy olona anankiray manao an'izy fa mety hoe réseau ary tena hoe ao anatin'ny tsy fahalalana ny olona te haka ny zavatra nanan'ny hafa fotsiny tsy haiko tsara ilay système. Misy olona efa nanazavana ihany hoe zao ilay izy tsy mbola voafehako ilay izy fa nefa ny zavatra fantatro ny tenin'Andriamanitra afaka manampy anao, afaka manafaka anao. Raha ohatra ka ianao zany ilay mpisoloky dia tonga hiteny aminao misy antony anankidimy reto aza tonga dia miala fa misy antony anankidimy reto tsy solokianao olona intsony tsy hangalaranao amin'ny namanao tsy hamitanao olona tsy handainganao olona tsy hanaovanao an'ireny message ireny satria matoa ianao mbola mavita manao an'ireny message be dia be ireny mavita miasa ianao zany mavita miketrika zany ianao. Dia ny voalohany ao amin'ny ohabolana toko fa 20-17 milaza hoe mamin'ny olona ny hanina azo avy amin'ny fitaka kanjo avy eo dia fasika no mameno ny vavany. Ny tenin'Andriamanitra dia marina foana ary tsy afa-miala izy. Mety androany ilay izy mety mahafinaritra hoe nahatratra olona ianao dia faly ery ianao hoe vidy sakafo, afaka mividy akanjo, afaka manao zavatra ianao, mety hividy tomobile mihitsy aza ianao fa zao misy farany zavatra rehetrarehetra. Raha ohatra ka manao an'izy ianao androany ao aloha ao iny hanenjika anao fa tsy hoe tsy tratra ianao androany dia tsy ho tratra foana na hoe tsy zavatra mitranga aminao fa zao misy alahelon'olona be dia be ao aorian'ilay vola alainao ireny. Za aloha mbola tsy tratra fa nefa nibetsaka koa ny olona efa tratra dia mety mamy be ilay izy. Hanina azo avy amin'ny fitaka ny hanina hohaninao. Tena engane izay olona mpisoloky arary kibo manomboka androany izay mihinana ny zavatra azony avy amin'olon-kafa. Ozy izy ny ohabolana toko 10:12 hoe ny harena azo tamin'ny tsy marina dia tsy mahasoa akory fa fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Hitanao ilay olona solokianao ireny mety ilan'ireny olona ireny ianao indray androany nefa izy nasianao ratsy. Dia saina ihany aloha alohan'ny hanaovana zavatra. Raha zahanareo tena misaina kely fotsiny alohan'ny hanaovana zavatra satria misy vokany daholo ilay zavatra ataontsika fa tsisy an'izany hoe miala maina zany, tsy misy zany. Mety androany aloha ianao tsy tratra fa tsy misy miala maina nefa ny amin'ny zavatra ataontsika fa izay hafahafintsika ny jonjaintsika
dia mino aho hoe miteny aminareo ty andao koa tsika zay olona mahazo andray message ireny tena hoe mandefasa verset nisy olona maro moa nangataka tamiko alefasy le verset dia ho teneniko reto le izy misy hafa koa nalefako tamin'ny kanto raha tsy diso izay hafa ny nalefako dia ampiasao reny andao-tsika tena hoe ten'Andriamanitra ampiasaintsika andresena lahatra ozany Jeremia 17:1-11 antony fahatelo ty lazaiko ty antony fahatelo ozy izy hoe toy ny tsipoy mikotrika izay tsy atodiny dia toy izany izay mahazo arena amin'ny tsirariny rehefa mahazo arena amin'ny tsirariny ianao dia mikotrika an'izay tsy anao mety hoe miasa be ianao fa tsy anao iny amin'ny farany tsy anao iny amin'ny farany ilaozany zany eo atenatenan'androny izy ho lasa dala ny hafarany mamay be le ten'Andriamanitra Jeremia 17:1-12 lavalava tsy video androany ty fa tsy maninona satria tena tiako apetraka be le izy na ho antsika ary dia andaontsika na ho antsika zay hoe misy mandefa message ary dia andaontsika hivavaka ho an'ireny olona ireny marina fa tena matezitra le izy fa za avy eo tena tonga saina nalahelo an'le olona hoe tsy fantatry ny olona ny zavatra efarany dia manao an'izany zavatra izany satria tena olona tsy mahalala ny ten'Andriamanitra matoa manao an'ireny zavatra ireny toy ny tsipoy mikotrika ny tsy atodiny mikotrika ny tsy atodinao ianao ohatrany hoe miezaka ianao manao zavatra fa tsy ho anao le izy amin'ny farany dia toy izany ozy izy mahazo arena amin'ny tsirariny ilaozan'izany eo atenatenan'androny izy tsy afaka misitraka il'izy ela ianao tsy ho antitra eraka amin'ireo arenareo ianao fa ho lasa dala ozy izy ny hafarany ten'Andriamanitra izany fa tsy teniko izay no nahatonga na nisafidy hoe ten'Andriamanitra safidiko fa tsy afaka miteniteny be eto fa nefa tsy mahasoa izany fa ny ten'Andriamanitra afaka manangana antsika tsirairay avy antony faefatra ozy izy ndro mana 17:7 hoe fany hoe aza mijangajanga aza mamono olona aza mangalatra aza mitsiritra zavatr'olona mba mididy hafa rehetra dia efa ao avoafehany hoe tiavana manao tahaka ny tenanao tafiditra ao anatin'io ny aza mangalatra aza mamono olona aza mijangajanga aza mitsiritra zavatr'olona dia voafehany zavatra iray hoe tiavana manao tahaka ny tenanao raha ohatra ianao ka tsy tianao koa izy hamitaka dia aza mamitaka olona satria mety miverina rehefa tsy tianao atao aminao dia aza atao amin'ny hafa fa tsy maintsy miverina aminao foana koa ny zavatra ataonao amin'ny hafa nefa na ho aiza ianao na ho aiza dia farany antony farany be dia be ny azo lazainao amin'ny ten'Andriamanitra fa te hanokatra mahazo fotsiny androany hoe andao hiasa aza mangalatra fa andao hiasa oziny ny Efesianina 4:7 ny 7:20 sy ny 9:20 aza manome toerana ho an'ny devoly aoka izay nangalatra tsy hangalatra tsony fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy omeny izay tsy manana zao matoa ianao mavita miketrika manao message mitady fika dia za sura hoe mahita fika koa ianao na mana créativité afaka mampiasa ny talentanao misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatinao dia azonao ampiasaina izany fa okizay tena hoe okizay aza mangalatra ozy izy dia aza manome fitoerana ho an'ny devoly tsy mafaly mihitsy ny zavatra ataonao tsy fitahiana ho an'ny hafa dia nefa ny mpiray-tandrazana aminao ny angalaranao soatran'izany fa aoka ozy izy izay nangalatra tsy hangalatra tsony fa ikely aina hiasa amin'ny tanany izy hiasa tsara amin'ny tanany tena mahavita zavatra ianao raha manao zavatra fa alefasy kelikely dia rehefa matoky amin'ny kely ianao dia manapaka zavatra ngeza mba hisy omena izay tsy manana raha ny tokony izy ary ianao ny tokony hanome ale tsy manana fa tsy maka ny zavatra any amin'olona dia tsy ataoko lava be ty video ty fa nietrehitra hoe 10 minitra le izy ka efa 7 minitra mahery fa zao antony anankidimy ireo nomeko ireo mbola misy antony maro anatin'ny ten'Andriamanitra fa manasanao koa maka ten'Andriamanitra atoloran'i Jesosy ny fiainanao tena marina hoe sarotra ny fiainana fa tsy antony izany anaovana ny zavatra ataonao tsy antony mitombony tsy valida mihitsy hoe andeha teny amin'ity olona ity hoe misy mercure ary fa atsovy dia inona ny tianao atao nefa amin'izay tena sarotra ny fiainana dia andao ifanampy dia andao ifanisoa dia andao hitady an'Andriamanitra fa Andriamanitra manana vahaolana ho antsika izay angambany fa samy hitahin'Andriamanitra
dia manaraka indray tsika manao vidéo capsule kely ahafahana mifampahery efa lava be fa 10 minitra fa izay fa samy hitahiny